faly miarahaba antsika rehetra izay mijery sy mihaino amin'izao fotoana izao. Lova no anarako, tanora mpanara-dian'i Jesosy, dia te hizara aminareo nanafahan'i Jesosy anahy tao anatin'izany fombafomba mpivavahana isan-karazany zany. Ny raiko sy ny reniko dia FJKM, dia za koa tao taloha dia rehefa nanaraka tao dia nisy zavatra maro nasehoan'i Jesosy hoe tsy mety, dia nivadika tao amin'ilay fiangonana atao hoe Soteria zay, any Toamasina any no misy azy. Tao indray dia tô mbola le natao tany amin'ny FJKM ihany natao fa niova fotsiny. Rehefa tao amin'ny Soteria dia maro ny zavatra nampianarina tao zay noeritreretiko hoe zay no tena sitrapon'i Jesosy. Tao ny hoe fananakarena, fandrarahana rabola araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tao koa ny hoe fangalana taridalana ny mpaminany rehefa hanao zavatra. Dia za zao anisan'ny hoe tena mpanaraka an'izay lazain'le atao hoe lehilahin'Andriamanitra, mpaminanin'Andriamanitra. Isaka manao zavatra dia tsy maintsy maka torohevitra. Dia nefany rehefa tena misy fotoana hoe tonga saina, satria hoe rehefa atao ihany le zavatra nefany tsapa hoe misy fahotana mbola fikirina. Dia nisy fotoana hoe nikitika ny fanahy masina dia tao an-trano nanomboka namaky baiboly, nafantatra nampahafantarin'i Jesosy ny marina, ny hoe ny amin'ny fanaran'olona, satria tena hoe nanao fanompoan-tsampy zany idôlatria, tena hoe manaraka olona, lehilahin'Andriamanitra, titre romany no katsahana, zany hoe titre fotsiny zany hoe pasteur, efa fantatsika rehetra, révérend, bishop, zany no ataon'ny olona. Dia mba tiany tena atao koa hoe mba nofinofy koa hoe aneriana any mba ho zany pasteur lehilahin'Andriamanitra miakanjo tsara, na ny akanjony ary dia tianao mihitsy, satria izy koa nefa tsy miteny hoe tsy mety ny ataonay le mpanaraka, satria izy dia miteny mihitsy hoe manahafa tahaka ny anahafako ny Kristy, zay tenin'ny Paoly moa. Nefa rehefa tena mandinika ny tenin'Andriamanitra ianao dia tsy zany le izy. Rehefa tena namaky ny baiboly koa dia ao amin'ny Hebreo toko voalohany ao misy an'izay hoe raha taloha, raha fahiny ozy izy Andriamanitra dia nampiteny mpaminany, tamin'ny alalan'ny mpaminany izy niteny, fa ankehitriny kosa ozy izy dia amin'ny alalan'i Jesosy le zanany no ampiteneniny. Nampianarina tao amin'io école io, sady fiangonana izy zany, école biblique, dia zao hoe ny teny voalohany, ny tenin'Andriamanitra voalohany ozy izy dia ny atao hoe rema, zay hoe mpaminany no milaza azy. Dia ianao izy tsy maintsy maka taridalana n'io mpaminany io vao manao zavatra, raha tsy izay tsisy mahomby ny zavatra ataonao. Dia tena moa manaraka fotsiny, tsy mandinika ny tenin'Andriamanitra dia mandeha any mpaminany, dia milahatra ohatran'ireny mankany amin'ny dokotera ireny manko amin'ilay mpaminany. Dia rehefa avy eo manontany, inona no lazain'i Jesosy amiko? Ry mama. Dia miteny ilay mpaminany, teny eo zay lazainy. Dia rehefa avy eo ianao ampianarina hoe tsy maintsy manome, tsy maintsy fa entanina ianao hoe manome fanatitra ho an'ny mpaminany mba hisy vokany soa aminao, sady mba ho tanteraka le teny avy any amin'ny mpaminany, dia manome ianao. Dia le mama tsy mba miteny hoe tsy mety ny ataonao, tsy tokony izany ho arahanao. Tadidio fa ao anaty baiboly dia ny mpaminany hatramin'izay dia natao mihitsy hoe ananatra, hanitsy izay diso mpaminany rehetrarehetra. Dia gaga rehefa namaky baiboly dia tonga saina hoe tsy izany nefa nampianarina, fa dia hoe tena fanarahan'olona. Ao koa ny fombafomba izay atao hoe nieritreretina hoe zany no nitediavin'i Jesosy taminay. Tiako zany le tanora kristianina hoe ny mitoran-kira, tao anatin'izany ny tenako. Anisan'ny mpitarika chorale atao hoe gospel ireny. Anisan'ny hoe babylone culturel izy, raha zay nazavana azy hoe fombafomba mpivavahana koa izy eritreretin'ny olona hoe asa asain'i Jesosy atao, ahavonjy, fa tsy zany nefa ny tao.
natao ihany ny hira fa Jesosy tsy tao anaty. Fijangajangana teo ihany, ny bitsibitsika teo ihany, fankalana teo ihany. Maro zavatra maro nefa ny ianao mitory mampitsangana olona. Rehefa tena dinihana nefany tô tahaka an'le mpamafy eny amin'ny vatolampy any zay. Rehefa nafafy ny teny misy tany anankiefatra ao anaty baiboly, teny amin'ny lalana teo amin'ny vatolampy teny amin'ny tsilo le tao amin'le tany tsara. Fa ny tena fanaonay zany le eo amin'ny vatolampy, mampifalifaly olona de ampitsanganana ny olona. De nefa le tsisy fibebahana, tsisy fiovapo. Fa rehefa tena nahita an' Jesosy de nampianariny hoe ny tena miaraka am' Jesosy de zay hoe ny fiainanao mihitsy no atolotrao, tsy ampahafolony zany, tsy atsasana, tsisy hoe lafo ny atanorako fotsiny. Fa rehefa lehibe vao atao hoe monsieur Kazena hoe vao tena hoe anaraka an' Jesosy tanteraka. Fa tena hoe ny fiainanao rehetrarehetra, ny asanao, ny am'zay mety ho vision-nao de antanina am' Jesosy daholo hoe Jesosy sitraponao ve zany? Tena sitraponao ve zany? Sa mbola misy fifangaroana? Satria zay manko ho avy Jesosy, tsy haiko na fantatsika mpijery, ho avy Jesosy de mitaky fahamasinana fiandrasana azy. Tsy miakatra ianao raha tsy masina, tsy miakatra ianao raha tsy tena hoe miaina ao anatin'izany fahamasinana zany. De ao anatin'izany ny fialana am'fanaony zao tontolo zao. Tao anatin'ny zavatra fanaovana tao anatin'izay fiangonana sy fampianaran-diso taloha zay de tsy mba natory mihitsy hoe zany fahamasinana zany. Hoe rehefa mamonjy mariage de iran'izao tontolo zao ihany natao. Am'lafin'izay mariage mihitsy rehefa zaho manambady, rehefa nambady takina mihitsy, ny rafitra zany natao ambony, hitako hoe ny rafitra natao ambonin'i Jesosy. Takina mihitsy hoe raha tsy ho amasinina pasteur, mpanompon'Andriamanitra ianao hozy izy de mijangajanga. Taiza ao anaty baiboly misy an'izany? Na ao amin'ny Levitikosy ary misy momba ny fanamasinana na ny fanambadiana, tsy zany mihitsy ny resahanao fa fomban'Andriamanitra. De zay no anisany hoe ijoroana eto tena hoe fiainam-pahamasinana ny tiana zaraina aminareo hoe miaina ao anatin'izany fahamasinana zany isan'andro miandry an' Jesosy ho avy indray ny am'raho an-lanitra. De ho an' Jesosy irery ihany ny voninahitra. Amen.